Lioka toko fahaenina ambin'ny folo. Fanoarana momba ilay mpitandrana tsy marina. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra: nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrana ny fananany. Ary ilay iny dia nampangain'olona taminy fa mandany ny fananany. Ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe: ahoana zao fandrenesako anao zao? Mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrana ny fananana nanao anakampo hoe: inona ange no hataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratra ny aiko, ny mangataka mahamenatra. Fantatro izay hataoko mba hisy andray aho ao an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana ny fananana aho. De niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hankao aminy, ka nanao tamin'ny voalohany hoe: ohatrinona nitrosa ny tompoko aminao? Ary hoy io: diloilo-injato ny famarana. De hoy izy taminy koa: ity, raisy ny taratasinao ary mipetraha faingana, ka 50 no soraty. De hoy izy tamin'ny anankiray koa: ohatrinona kosa nitrosa aminao? Ary hoy izy: varin-jato ny famarana. De hoy izy taminy koa: ity, raisy ny taratasinao, ka 80 no soraty. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrana tsy marina satria nanatsainy izy. Fa ny zanako zao tontolo zao dia manatsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izao aminareo: aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahasakaiza, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo, iza no hatoky ianareo amin'ny tena arena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Andriamanitra mahalala ny fo. Ny fisaraha-panambadiana sy ny fijangajangana. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo, andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny fariseo izay fatra-pity vola, raha nandre zany rehetra zany dia naneso an' Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy: ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny Jaona, ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tendrin-tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Izay rehetra misoabady ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra vehivavy voasotra dia mijangajanga koa. Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo, andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 1:30. Nisy lehilahy manan-karena anankiray, ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanaram-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo-malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo, dia nenti ny anjely ho anetratrany Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena, dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiaina tsity izy ka niandrandra, dia nahitany Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe:
ry Abrahama raiko mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako. Fa fadiran'ovana aho eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana ty, ary ianao kosa no fadiran'ovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadiny eo anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita ankeny aminareo izay te hiala ety, ary mba tsy ho afa-mita ankety aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho, ry raiko, mba irao Lazarosy ankany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy 5 aho. Mba ilaza tsara aminy, fandrao mba ho tonga ty amin'ity fijaliany ty koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsia ry Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty ankany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaina ny Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy eto ino izy, na dia misy mitsangana amin'ny maty aza.